Mazava ho azy fa ny antoko malagasy miaramiainga dia nandray anjara foana tamin'ny fitakinan'ny rariny sy ny hitsiny teto amin'ny firenena. Ho an'ny antoko malagasy miaramiainga sy ny tenako manokana dia tokony avela malalaka anio hevitra ny olona ary izay ny mahatany demokratika atsika. Dia okarea vahaolana no entina amin'ny zavatra miseho eto amin'ny firenena fa mba hatsahatra amin'izay ty raha matahora ity ary ny tompona ndraiky mpanjakana indrindra ny mpitandro ny filaminana dia tokony hiaro an'izany zo fototra takin'ny olona zany dia ny rano, ny jiro, ny fandriampahalemana, ny fampianarana, ny fahasalamana fa tsy sanatria akoriny nitsakitsaka indray ny mba fahazahoana an'izany zo fototra zany satria izay no angatahany boaka malagasy maro anisa eran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia mialatsiny aminao zokobe préfet fa ianao no solon-tena mpanjakana isahana resaka filaminam-bahoaka, zay no tena asanao voalohany. Dia alako tsiny fa iny fanapahan-kevitsinao iny mety hiteraka fahasorenana avy amin'ny vahoaka malagasy indrindra fa vahoaka eto Antananarivo. Zavatra tiako ambara aminao Andriamato préfet voalohany indrindra dia azadinona fa ity fitakina zay ataony vahoaka malagasy ity dia tsy resaka politika. Aoka aloha fantatsika manerana ny Madagasikara, ho fantatsika vahoaka malagasy, ho fantatsy nareo mpitondra fa tsy misy resaka politika ao. Zavatra hita amin'izao fotoana izao dia ataony fanjakana fitaovana ianao Andriamato préfet hamoretana ny vahoaka malagasy, hamoretana ny olona izay nomeny lalam-panorenana zo hiteny. Ka eto dia ambarako aminao Andriamato préfet, ianao olona nianatra lalàna ary tsara toerana ianao amin'izany zavatra zany, fa ity fanapahan-kevitsinao ity dia tsy manaja, averiko indray, tsy manaja ny zo nomeny lalam-panorenana ny vahoaka malagasy. Zay ora vitsivitsy angamba no nrasantsika dia tonga amin'ilay fotoana ny fanomezana isika rehetrarehetra dia nietsika ataontsika ho an'ny délestage, etsika iadiantsika ny zontsika zay anehoantsika ny zavatra marary atsika, mangirifiry atsika dia ny fatapahan-jiro sy rano lavareny iaina ny vahoaka malagasy. Eto dia manentana atsika rehetrarehetra, vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy ankanavaka zay efa nahita an'izany délestage zany ho tonga eo Ambojatovo Rapitso. Avy lavitra zay hitanareo ary ireo renfort zany nisy marina io renfort avy aty Mahajanga ho any Antananarivo hanampy any vahoaka Antananarivo. Tolona iraisana io mbola tsy nisy tamin'ny tantaran'i Madagasikara, zany hoe vahoaka ny tonga saina mandray antanana ny hoaviny. Miaraba manao ahoana? Any tiako resahana fotony nangady izao ny resaka fahazon-dalana ity tamin'ny 18 avril 2018 ve nahazo alalan'ireo mpanao fihetsiketsehana teo amin'ny 13 mai valy ny ngamba tsy izao no izy ny fahatongavan'ny vahoaka maro no hery ary zay le oabolana manao hoe akanga maro vakinam-bo mitabetsy lany mama fa rehefa tonga maro sika tsy tan'ireo zay ho atao ary mivoraka ireo
ka zay ny aletanana antsika vahoaka maro de maro ho tonga maro amin'ny fotoana io satria isika rehetra tena hiarany tsy fisiny rano sy ny jiro na ny TGV io na ny mpanohitra io de samy tratran'izany daholo tsisy akanavaka ka raha mahatapa-zany tsika de andao hiara-etana fa ny akangamaty tsy vakina mbo sotra toko ny manahirana tokoa mbola izika raha be ihany ty resaka jiro sy rano ty fa le rano koa aloha indrindraindrindra any amin'ny toerana samy hafa mihitsy io tsy nohanina ihany fa eny fa nany amokarana ary tena mijaly ihany koa inganany tatsava vokatry ny rano ny rano tsy tonga ara-potoana horaisiny ianao aloha miaraba tompoko manao salame J'ai pas loin. Zay zany le terme marodigitiny miombako foana ny fianavana te hoe tsy tapatapaka indray le tiro ile zavatra misy ohatr'izay manamafy an'le filoha teny filoha-pirenena hoe vahoaka malagasy mivovoa tsy tazana torana kely de maniro ro iaho hoe mbola naiky an'izany ve ity ay azo atao ihany zany tsy manapaka tiro fa inona le antony anapahana azy tiro raha ohatra ka azo atao tsy manapaka tiro kasika ny rano manokana iny efa tsika koa dia io lazaina satria efa rano maloto ny soton'ny malagasy ankoatra ny tsy fahantiny ny famatiny misatsatsatsatra kely seza nandalo teny alozy tena otany gaga ihany ny tena misy an'le trottoir io alohan'ny lampanosy io efa mibarika be anasina tamboly fandehanan'ny olona de gaga hoe ahoana koa ty zava-telo ty trottoir le trottoir fandehana mihitsy mibarika be anasina tamboho ihany manentana tsika malagasy vahoaka malagasy isika manao zavatra pitonina fitakina tsotra ny atao de manentana reo mpitandro filaminana rehefa tsy korotaninareo ny vahoaka de milaminareo fa raha sakasakitsika de ambory korotana totra ndao ary zany le zavatra misy iverenantsika ihany hoe ny rano de tena mampahory am'izao fotoana zao lasa tafiditra ao anatin'le sokajin'le hoe produit inona zany filazan'le izy rytoko raha fahalimanana hoe tena le de luxe zay le izy manao any misy antso miaraba izy aloha miaraba tompoko manao any salama manao any salama efa tafiditra ianao miaraba eny ary ohatra manao monitoring angambany ohatra manao monitoring angamba zany de sady mihaino radio anao de tsy haino tsara ianao ko alefanao mafy be le izy ao anatin'le efitrano malala koa ena kely ny radio rehefa tafiditra zay de tia haino anao mihitsy zany hoe ahoana sy ahoana amin'ny fandehany miaraba ary ny antso miaraba allo manahoana tompoko salame salame za zany fanetanana mba za mba miantso an'le olona bany Toliary reny de mba mitondra pancarte hoe tsy ilainay ny base Toliary de mba mitondra pancarte koa le avany an'iny izy teo le avy le alany hery tsy totovana ny tambarinay fa tsy jiro sy rano anefa felany teo mpivazana mihitsy fa raha tsy zany tsy misy vahaolana ty fireneny ty mpianatra tsy mianatra ny zana vahoaka anazy nefa mianatra any an-dafy nefa vola vahoaka nampianarana an'io fa mila miala eo tsy mila pasifika tsony eo fa tonga de aksiona indreo de ireo le bebe taimaba le manao merci président eo misy an'le minista tamin'ny andron'ny hery-rajonaromatiany iny le ministra fampianarana iny teo anatiny eo fa tsy amelantsika reo fa zaho manentana ny vahoaka mihitsy ny atraly adigony iny zay tonga eo de mitondra pancarte fa tsy mety ny ataon'io fa mipotika etsika nareo koa tokony nareo mpanao gazety koa tokony manentana mafy mihitsy anareo mba andana ny vahoaka fa aderamanana ndraty nareo koa tsy miala eto fa eto ihany nefa de mba zay mba fanetanana fa de misaotra besaka ndao ary io
tsika zany no hoe inona ny vaovao inona ny zava-misy dia mampafantatra tsika manao an'le hoe éclairage manomboka kely amin'le hoe chronique moa zany le izy amin'ny fiatombohany dia miresaka eo zany andeo mpanolotsaina municipal sy ny solomamboaka zao maly nisy fanambarana hoe hoe irosy zay hitarika amin'ny vahoaka fa tsy amiela azy reo irery dia lasana zany hoendriny raha pitso misy anso miaraba manao any miaraba salama fanentanana zany zao ny atao sisy mananga ny ray manontolo ho tonga zay ny tena zava-dehibe de rehefa ho tongona reo tena manina miomana mitona rano fa tsy maintsy crimeozenina anao lefany ao zay zany le izy ka de mananga atsika ray manontolo ho azy zay io ihany fa lizy moa zany efa nresany hoe iteny fa ohatrany zay tena ao anatin'le filozofian'le zavatra io rehetra le hoe ifandrafo aloha zany zay le izy ary tsy haiko tsy de tena neony mararany ny vahoaka zay no tanjona satria mantsy le hoe ny inona moa tsy ambaravana de zakan'ny tompony tsika malagasy ny manao zany ny alahelo tsy ambaravana de zakan'ny tompony de zay zany le izy raisina ny antso tapaka izy reto anatin'ilay miaraba dao ary salama manao ana salama allo eny efa tavitra ianao miaraba miaraba anareo tonga soa resaka le mahakasika an'le olana fahatapahan-jiro sy rano eto amintsika allo afaka miteny ianao tonga de toy izy rehefa hita moa zany ianao ny problème hoe tsy ampy ny solika sy ny fitaovana sy ny sisa misy olana daholo dia raha amiko manokana aloha zany fa olana tsara jerena dia any amin'ny resaka famokarana angovazavozana manana raha any amin'ny faritra siny zao tsika matanjaka ny herin'ny masoandro zany afaka manao tsara ny reny resaka plaque solaire sy ny sisy reny ny eto Madagasikara koa mbola malalaka tsara afaka anaovana angovazavozana avy amin'ny rivotra dia eo amin'ilay resaka hoe fahantrana ity zany fahampiany asa ny tena olana eto amintsika mila mamorona asa zany mila jerena reny tetikasa ngeza na ngeza na kely zany satria reny no miteraka asa ho an'ny vahoaka malagasy dia zay angamba no tiako hoe zany vaolana zany eo amin'ny firenena sanao zany fa eto azy zany zao de mba misy tako finiavana sy fanatanterana fanampanjakany politika momba ny angovo ny ara-toekarena zao sisy fa ity zao ny zavatra mba tonga efa mampiomana amin'ny mpanjifa hiakatra ny vidin'ireo zavatra menaka amin'ny herintaona hiakatra ny vidin'ny menaka miresaka menaka fihinana io fa tsy hoe menaka inona so de hoe menaka fanorana indray ny resahantahina kely menaka fihinana satria na moa le fampanantenana vidinamenaka tam'zay le tsaroko mihitsy zay ny sambo efa ao ampidinina hatrany ohatrina le izy 500 arivo le izy tahina de ohatriny izy ava fahafireny izy zany hoe mbola hitombo io ny menaka nafaratsika tamin'ny tao anatin'ny ataontsika hoe mifito volana voalohany tamin'ity taonty natratra teo amin'ny raha etsy taonina 100 000 tonnes teo ny menaka nafarany Madagasikara tao anatin'ny fito volana voalohany tamin'ity taonty de efa mampiomana zany hoe rehefa mba salama tsara amin'ny paosy tahina kely fa amin'ny lafindray zany mihitsy zany amin'ny lafindray ara-toekarena zany tokony ampiroboroboana famokarana ato anatiny satria ny menaka afarany io tena hoe tataovana hetra sy aby io itsika de mila leto zany ampiroboroboana ny famokarana ato tsika de misy faritra tia voatany rinanena vakana karatra ny faritra tasy ny bongolava de mamboly voantso sy ny faritra hafa ihany koa nany Sofia nyoko ny soja zany tsy nisy ny azahoana an'ireny ataontsika hoe menaka ireny le akatra ngeny vidiny mety eo ihany rehefa salama am'paosy ary koa tsy hoe tonga koa le menaka fa mba menaka mahasalama zay koa le mbola misy antoka be dehibe zany ao anatin'le izy fa raha hoe sady akatra ny vidiny no tsy mahasalama le izy de aza ina indray le vombolana tenen'ny tainako mampatsy ina botolisy ma allo dao ary fiarana kely misala
zao zany nyfandrehale politika le fitakiana ataon'ny olona mitaky ny olona eo Ambodatovo dia tsy avela amin'ny préfet ty préfet ho any olona tsy akizy solution amiko fa zao le izy raha fa tsy avela amin'ny préfet dia lasa fitakiana hafa no ataon'le olona fialan'ny filoham-pirenena lasa mivadika noho ny tsy famelan'ny préfet azy lasa mivadika any le dia asakasa koa le matokoloka dia ino moa zany zao any New York raha New York moa zany fa tsy ao filoham-pirenena dia iza ny intérim mitantana ny premier ministre sy ny présidence iza zany no tompona andraikitra zay zavatra miseho meto rapitro any manko zao no mialia sainy olona lasa ihany mieritreritry ny amako alefako lavitra ny eritreritry tsy ao moa zany filoham-pirenena fa New York sa izy tsy ao fantatro dia raha ohatra tsy ao izy diziza moa zany zao tompona andraikitra voalohany ordre public eto président national izy fa premier ministre zay aloha ny any direko le fa le rapitro ny tsy Antananarivo rery manao an'io aloha azava tsara maneraka amin'ny faritsy Madagasikara fa maro zany mahita mazengana Facebook manao filiara moa dia fa iny afa manao isanandro ka matavy koa anao dia ahoana zany ahoana lasa mivadika any le izy lasa mivadika zavatra kely loatra zay zavatra tokony azo sorohana melona izy lasa zareo anatin'le fitondrana any manasaritra any zareo azo baiko toko mena kely ka isoritra graty dia izay no atao zao tonga amin'ny zavatra ohatran'izay tontolo mampisarahany io na tianareo androso maty rehibe emotra maty rehibe ny olona tsy emotra amin'io zany fa mbola tsisy grevy mazona lalana zany teto ataony olona tany am-panina angana zao lalana fa dia iny zavatra zay zarano dia rapirisana ny olana amin'io koa nge dia tena misy hoe ordonnance tany amin'ny taona tany amin'ny ampolo tany no ampiarana hoe iza koa moa zany ny amea zany hoe le mpitondra fanjakana fa ianao dia anao angataka lalana aminy hoe zay ranga dia anao etsika le tanymersatatsika hoe le pian district no isan'ny angatahana lalana angataha hoe esorina takena esorina dia izy hoe mialalana anao nefa sarotra be zany tsy isy zany ohatra hoe mehobasy ahito firako anao raha zay no ahoana manao ahoana miantso daoare tapaka izy mbola misy fotoana fa ny hoe sarotsy tiany fitondram-panjakana iseo zany dia hoe tonga ny vahoaka rakotra Ambozatovo dia tena endrika hoe maneo zany fa ngamo tsy efa natao amin'izany raha tsy diso hoe mbola tsy foana ngely fa napanandra tsy filakevitra munisipaly tany amin'ny sivy mikasika ny Ambozatovo io dao raisina ianao miaraba tompoko fa ny eokevitra miaraba nisy olana kely ao nanao ana ohatrany ratsiratsy kely zany fifandraisana zany iny izy iny nisy olana kely fifandraisana aminao sa telefônina sa WhatsApp izy raha ohatra vonina manaraka fa ohatrany tsy voaray tsara le teo miaraba salama e manao ana salama miaraba zany fa tanareo saky ambanao fanehoakevitra fotsiny aho zany manona le rapitra tsika vahoaka zany any angatahako da tsy amaiko hoe ampisororony zareo am'le resaka hoe misy ilanao zay ny TGD ary amin'ny any manao zay ny azy efa tsisy io na hoe de cinq dia tokony efa voniny tsika satria azo amin'ny taranakitsika zany le iny dia zay mba angatahako hoe tokony tsy emitra tsony tsika fa rehefa memitra tsika dia azo foana hoe tsatry andray reto am'izao e dia zay na zany mba fanehoakevitra dia mba mangataka anareo fanao gazety mba hanesana an'le vahoaka koa zany satria fa tena mafy fa mafy le fiainana dia zay le mba fanehoakevitra avaty aminay zany zay ny zavatra tahaka antony tena hoe fahatsapanteny ho an'ny tsirairay tsy voatery hoe tena hoe mpanao gazety ve no anentana na tsy anentana fa izy ty ndretrarehetra ho any no hoe miara-misaka ny olany jiro sy rano dia zay mila fandraisana andraikitry ny rehetra fa tsy resaka hoe olona anankitelo hoe Clémence na Baba na i Lily na hoe olona vitsy fa tena hoe olona mbahoaka dia ndrehetra safidy ndrehetra io hoe ahoana anahoana inona nandraikitra ao ao anatin'ny zavatra tahaka an'izao miarabe miarabanareo zalahy raha tsy diso io préfet io niteo tamin'ny 2018 avril 2018 diso tsy diso ianao ka
Nitametsika ny 73 député ohatran'io mihitsy ny fietsiny fa rehefa tena hoe déterminé ny vahoaka sy ny hoe olom-boafidy nitarika amin'ny vahoaka taditsika ny langage taditsika ny langage fa détermination marina be ny teninao teo hoe mila déterminé fotsiny rehetrarehetra satria tsy keneny tsara dia zay manepanako ny olona mila déterminé fotsiny fa mivadika ny lelany rehefa déterminé ny vahoaka sy ny olom-boafidy fa mila tsy haiko zay tao ambadiky le détermination kosa aloha tsy haiko zay tao ambadikiny satria izy io mbola eo hatramin'ny androany azo analysena tsara zany hoe izy ny teo dia iny ny langage ny hoe afaka miala fa mbola voatazona be any izy dia tsy haiko zay aoraky tao ambadiky le détermination amin'ny vahoaka sy le fivadian'ny lelany fa anjaraktsika rehetrarehetra tsika miarana dia alao atao hoe tsy arany zany izy dia alao izy hipetraka amin'ny hoe amin'izay toeran'izay fa tsika rehetrarehetra mila déterminé zay fotsiny io taotanareo eny ary ka zay moa zany isananaovan'ny ireo hoe mijoro mpitarika omaly ny antso miantso ny préfet sy mivady aman-jana no avy mpitandro ny filaminana ny tsara ny fiangonana satria samy menany tsy fahampinorano tsy fihinarano sy ny resaka délestage daolo zany rehetrarehetra zany mba tsy hiverina le saritery ambotra kely teto Antananarivo tamin'le ny ray tolakandro ariva le matsaka dia nisakanan'ny olona le vady aman-janaka rianina satria hoe nareo ohatran'ny zao mba tsy hiverina zany mba hisoroana ny hoe tsy viverenany reny nanahirana be sarytena hoe message enjana be mitandro filamina tsy meny olona rano tao anatin'le satria olana be teny an-tanàna raisiny ianao mamaraparantsika salama allo manao rabe niany iverena kotsy hoe le fomba afaka mitady vahaolana ny fanjakana sanengany oatsany mitady vahaolana ny hoe ampandiany jiroany mitady vahaolana ianao tsy afaratra n'le vahoaka anao mitady vahaolana ianao zany amin'izao mifaratra ny fireneny zao tena zany no asanao ka tsisy ankitsikanao amin'izany arariny tokoa tokoa zany raha mitady vahaolana amin'izany mba ento le vahaolana miatra ny fiainam-bahoaka be miatra ny fiainam-bahoaka be le vahaolana entinao fa zavatra misy dia zao misy ilazanao fa azo atao mandray rehefa manao politika ho fanaovana politika fanaovana politika ho an'ny madiokoa zany fa azo atao mandray azo atao mamitaka ary azo atao no vady dia ataonao le izy ka rehefa tonga ny vahoaka hoe ay zany marina ianao dia hainao zany hoe zay to no lohan'ny vahoaka hoe tonga ny fotoana tsy azakany azy izy dia tokony eritreritra ianao hoe dia vahaolana nentinao tsy fampanginana an'le vahoaka toy satria vahaolana tsy miasa transaina vahoaka ny nentinao hatramin'izay fa vahaolana nampanginana ho azo fotsiny fa iny hoe tonga mitenena misy fotoana anginana dia misy fotoana mitenena izy ho an'izay tsy nazaka dia fa mivandavanda tamin'ny olona-pelotony hoe tsy mety indray ty fiainam-bahoaka ty fangamonareo miaina tsy miaina ankenareo ataonareo ihany no ataonareo fa rehefa tonga amin'ny fotoana tsy mankenonareo nareo zao dia ampiakarina zao ty zandarina somaran'ila eraky Madagasikara anoana ty fanohanana ny fidinam-bahoaka an-drala mety dia asa fantatra hoe zay mpandeha dia tsisy vahaolana entinareo zany tsisy tanety paranisy zany tsy tonga tamin'izao vao mahay miafina tsanganareo aminareo zao eny ary marantsika manao afy le zatra ny tenen'le olona teo voatany am-piandohana mihitsy dia efa niova le hevitra le atao hoe politika ho an'ny mpitondra ankehitriny ny politika dia le hoe fampandrosoana ny tanàna ary rehefa miresaka tanàna ao dia misy vahoaka zany dia ny mponinao aminy zany dia ny besin'ny maro zany dia le firenena zany dia niova be le hevitra le izy dia ohatra zany le resahan'le olona teo hoe ny politika zany ho an'le mpitondra tamin'izao dia iny le efa nytany sainy teo iny hoe l'art de mentir zany ohatrohatran'izay izy raha ohatra dia faharoa novain'ny mpitondra am'izao fotoana zao koa le ohatsika hoe manana ny fahefana am'izao fotoana zao koa ny hevitra natao hoe république satria ny hevitry ny république dia hoe raha manana ty dia tsisy hoe fanilikilikety satria vao tonga mipetraka ihany koa dia hoe zay mety zao dia zay aloha zay hitondra dia lasa olana be le izy satria lasa
mandeha de tonga le fotoana zany hoe ny alahelo zakany tompony de manina moa alahelo tsy ambarava zakany tompony de zay izy betsaka reo de misy le fotoana itenenana betsaka reo profesiny hoe tahiry maneho sy manamafy hoe inona ny lazaina taloha de inona ny ankehitriny de mifanaraka ny tam'izany hoe ny zavatra natao sasanatry ny vava hoe ny zavatra ratsy ny tany saina tam'izany vao mainka mitombo avy dy miavolo eny am'izao fotoana zay le izy ka zay ndretraretra mila makalesana ao anatin'le izy le fahantrana fahavalonany lasa ny nanafitrotraka le zavatra misy zany am'izao fotoana zao de mifahantrana nge zao no mipikelika de ny mampahatra ihany keo zay vitsanisy izy ireo mety mahazo tombony am'izany metraka mandrapitafa mandrapisy de soavandro mandrapiresaka ary tompoko